madinika no tanjon'ity fanabeazana arabola na éducation financière mandritra ny adiniana ity. Misy lalana itinéraire ny menga zany avy amin'ilay tena mahantra sy le sahirana be dia miditra amin'ilay tontoniny dia tonga amin'ilay atao hoe micro entreprise mpandraraha kely dia petite et moyenne entreprise dia lasa mankany amin'ny banque amin'izay le olona zay zany raha ny tokony misy. Misy karazana zany ny microfinance nirafitra tsarakaran'izay misy le tena ny talenta ny tena ry amin'ilay tena sahirana be misy le amin'ilay tontonony ny talentana misy le feo akaiky ny banque ny talentana zay zany no fomba fiasa ka mahatafita izy raha ohatra ka mahavita an'ile lalana io zany ny mpanjifa amin'ny microfinance misy latsaka fa ny tena raisina sy petra raisina zany eo anatin'izay raha manantona ny mpanjifa dia tokony mitodika mandrakariva any amin'ny tombontsoa amin'ny mpanjifa ny tolotra sy ny resaka atao satria ireo mpanjifa ireo raha latsaka dia miara-latsaka amin'ny koa le microfinance raha tsy mahaverim-bola izy dia vo ihany koa le microfinance tokony misy izay fandraisan-tanana sy fifampienona eo amin'ny mpanjifa sy ireo le rafitra izay. Avy amin'ny faritra maro eto amintsika ireto mpikambana sy mpandray anjara ireto ny fifanomezan-tanana ny mpanjifa sy ny fanatonana no anisany ezaka imasoan'ny microfinance. Ivitoeram-pampiramam-bola 12 no niaran'ny fanotrona teto 13 kosa ny mpandray anjara. Ny asa fanatsarana eny amin'ny commune Ivato aéroport sy Ivato Firaisina kosa nentina antsika manaraka maro ny fotodrafitrasa atao eny toerana amin'izao fotoana izao ary dia nitsidika jery foton'izany mihitsy moa androany ny ministra Hajo Andriana Narvelo. Nambaran'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana Hajo Andriana Narvelo fa laharam-pahamehan'ny ministera ny fanavaozana ny fananantany eto Madagasikara. Maro ny fanavaozana nentina teo amin'ny fomba fiasa sy ny fampitaovana. Eo andalam-pananganana ny guichet unique ho an'ny domaine Stopo ao amin'ny district Ambohidratrimo mba hanalana fahasahiranana ny mponina amin'ny fikarakarana ny taratasy tany aty Andrenivohitra. Ezahana ho ihany ministra ny fanapaharihany itony tsapan-draharaha itony mba hialan'ny fivangongon'ny olona be loatra ao amin'ny domaine Stopo Anosy. Ankoatr'izay ny fananganan'ireo birao ifotony fananantany eo anivon'ny commune. Efa maro ny fiaraha-miasan'ny commune Ivato Firaisana sy Ivato aéroport toy ny fahavitany lalana mampitony commune Antehiroka, Ivato Firaisana, Ivato aéroport, ny birao ifotony OPCI ahitana ny birao ifotony fananantany ary ny tsena izay eo andalam-panamboarana. Karatany misa 720 ny vita teo anivon'ny birao ifotony fananantany izay tambaran'ireo commune 5 mivondrona ao amin'ny OPCI Mama. Nisy ihany koa ny fanolorana mari-boninahitra ho an'ireo navita be teo anivon'ny commune Rotonta. Naneho ny fahavonona ny ara-iasa an-trano ny ben'ny tanàn'ny Ivato aéroport Godefrain Rasoa Miaramanana sy ny ben'ny tanàn'ny Ivato Firaisana Bernatré. Mikasika ny asa kosa asa mendrika ao amin'ny mpiasa antoka ao amin'ny fampandrosoana ny firenena io ny foto-kevitra nitira nakalazana ny andro maneran-tany ho an'ny asa mendrika tetsy amin'ny espace deratsiadana moa no nanamariana an'izay maritra ramarikoto sy Trakirakotomanga. Miaina ao anatin'ny tontolon'ny asa tsy manara-penitra ny maro anisa amin'ny mpiasa eto Madagasikara satria tsy voahaja avokoa ny izo fototra tokony omena ny mpiasa indrindra fa eny amin'ny sehatra tsy miakina araka nambaran'ny syndikalista. Natokana ho andro maneran-tany ho an'ny asa mendrika ny 7 Oktobra mba ahafahana mijery sy mandinika ny zava-misy sy ny manjo ny mpiasa isam-pirenena. Nankalaza izany isika eto Madagasikara. Tsotratra mihitsy izay tanjona izay satria ny eto amintsika raha zany ny zavatra mitranga dia vao maika mifampitehan'ny asa. Dia ny hoe asa mendrika zany araka famaritany OIT azy dia ny liberté de se syndicaliser, ny droit de négociation collective, droit d'expression, ny égalité de rémunération. Nandray anjara teto ny FISEMA, ny FMM, ny SECRIMA ary ny USAM. Nanokana andro kosa ifampizaram-baovao ny ministera ny tontolo iainana sy ny ala ary ireo mpiara-mimbonantoka aminy tamin'ity andro any ity Solange Kotoanosy Safy Mali Rodriguez. Anjaran'ireo mpiara-miombonantoka arabola sy ara-teknika izay miara-miasa amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny ala indray androany no nanatanteraka ny andro ifampizaram-baovao tetsy amin'ny OLEP Ambatobe. Isan'ny nisongadina ny fomba fiaraha-miasa izay atsaraina sy arindra mba ampitomboina bebe koa ny vokatra. Inona ary no zavatra andrasan'ny ministera ny tontolo iainana sy ny ala amin'izy ireo. Ireo mpiara-miombonantoka tonga androany zany ireo no mpamatsy vola ary ireo ihany koa ny
mpanoana amin'ny lafiny teknika matsy vola azo ohatra hoe raha ny politika n'akabe ministera dia misy sehatra zay tsy tokony ajanona mihitsy ohatra ny fiamatsim-bola satria mety hanimba zavatra maro dia fanentanana momba an'izany maro moa zareo tonga teo androany ary partenaire zay miasa indrindrandrindra amin'ny resaka biodiversité sy ny manoana ny parc national atsika dia fantatro fa ny ilainy ihany koa ny information sasatsasany mba ahafahany manatsara fomba fiasany indrindrandrindra mba ahafantarany inona ny tena andrasan'ny ministera amin'ny lalàna io mety olana ihany koa amin'ny resaka fiaramiasa mety olana manana endrika teknika ary raha ohatra tsy misy fionaotran'izao dia sarotra mamazy dia noezana zany nisy fotoana ahafany mitena an'izany ny ampahany betsaka tamin'ireo mpandray anjara dia ireo organisme izay noforonina teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny ala anelanelana amin'ny mpamatsy vola ireo organisme filera dia manateraka ny politika ny ministera ny environnement et forêt ny fandrinay zany rehefa mazava io nangatan'ny andriamatoa minisitra teo iny hoe mazava ny fomba fiasa fiaramiasa misy cadre iasana misy cadre atao anaovana jeritodika raha mazava zay ihany aty aminakio mazava andrasana arak'izany ny isin'ny fenkevitra mba isin'ny marimaritra iraisana anatsarana bebe koa ny fomba fiasa eo amin'ny ity sehatra ny tontolo iainana sy ny ala ity tazana teto arak'izany ny avy amin'ny solotena ny banky iraisam-pirenena ry zareo avy eo amin'ny sampandraraha frantsay momba ny fampandrosoana teo ihany koa ry zareo japonais ankoatra ireo mpiara-miombonantoka efa mahazatra famiresaka tontolo iainantsika ny takariva teo ny marina tetsy amin'ny Carleton ny faharoapolo taona conservation internationale zay niasa eto amintsika mikasika izay fiarovana tontolo iainana izay anolorina ihany koa ny logo vaovao an'izany conservation internationale izany fa hoarantsika kosa ny salon ny mikasika ny mpianatra izany fanao moa izany rehefa aorina ny tanterana fanadinana baccalauréat tetsy Ankorondrano no nanatanterana an'izay laloha estera sy lanto